Santatry ny fampiavana pirenena ny fahafandra Matola Laura Valmanana vadiny filoha teo aloha mody an-tanindrazana mijery ny reniny raha ny fanehoan-kevitra nataon'Andriamatoa Naivra Volodina izay sekretera jeneraly lefitry ny UDRC sady filohany antoko fahafisainky ihany koa fanazavana mahakasika an'izay eo micro andravak'Andriamanala sy Stéphane Razafy Manjemby. Tsara fantatry ny vahoaka malagasy vaky volo moa fa isika malagasy dia manana ny soatoavana sy ny fihavanana zay evahantsika amin'ny firenena rehetra. Olombody dia tsy miato izy fa zay tofo mpamosavy ka tsika malagasy tsy ao anatin'ilay tofo izay dia mirary fahasalamana ho an'ny reniny satria raha izaho miresaka aminareo izao mpanao politika vitsivitsy zay namory reninay tamin'ny taona 2024 iny. Reniko dia nodimandry tamin'ny oktobra 2024 ka heveko fa mafy zany marary reny zany ka mba tsy hatongavana amin'ny anina dia mihevitra zay hoe zava-dehibe ny fodin'ny Laura Valmanana mba manginy andreniny. Eto dia milaza fa maky ny fampihavanam-pirenena sady reny ary ny fifanantonana ka koatra ny fisaorako ny filohan'ny tetezamita izay nakakato ankitsim-po dia misaotra ihany koa ny tenako any filohan'ny CT Rakotoarvelo isaorako era-poeran-tsaina koa izy satria ny fitenenana malefaka ny fankasitrahana tahaky-ngeny dia ilaintsika malagasy ao amin'ny fampihavanana. Ny tsika mantsy rehefa le mandrangitra dia tsika ary zay dia mitaky amin'ny mpanao politika rehetra ihany koa mba hajanony amin'izay ry zalahy ity teny fandrangitana lavity ity teny fampiadiana lavity fa efa mijoro ny FFM na oela na oaingana mivoaka malagasy tsy maintsy havana dia miantso amin'ny fampihavanam-pirenena.